Mbola anatin'izay baolina kitra izay ihany fa manantena ny ekipan'ny Fosa Juniors izay atrika ny faninanana afrikanina dia nisy ny lalao ara-piralaina izay nikatrohan'izy ireo tamin'ireo mpilalao mila ravinahitra tsy Sesela sy Maurice ary La Réunion ka dia nisaraka atsala rainoray tamin'ity ekipa voafantina avy ety amin'ny Ranomasimbe Indiana ity ireo Malagasy mila ravinahitra moa zany ny ekipan'ny Fosa Juniors. Efatra amin'ny fotoana voalohany hitantanany ekipam-pirenena Malagasy taranja baolina kitra no nanambara i Nicolas Dupuis mpanazatra fa misokatra ho an'ny mpilalao rehetra tsy akanavaka izay mahafeno ny fepetrany Barian'i Madagasikara. Nandritra ny lalao fitsapana nikatrohany tamin'ny ekipan'ny Fosa Juniors Fc tetsy amin'ny kianjan'i Mahamasina ny alarobia tolakandro teo ary dia niarana naiky ireo mpakafy tonga teny toerana fa maro amin'ireo mpilalao mila ravinahitra atsy amin'ny nosy La Réunion Seychelles no mendrika atsona Barea. Raha iverenana nivokatra dia nisaraka ady sahala rainoraino rototo tao anatin'ny 30 minitra intelo miditra. I Gladson aloha laran'ny US Sainte-Marie La Réunion nanokatra nisa tamin'ny alalan'ny tifidavitra veny amin'ny 12 metatra. Toraka izany ihany koa dia tamin'ny alalan'ny tifidavitra no nanasalan'ny baboan'ny Fosa Juniors FC. Mariana fa nandray roa ity lalao ity teo aloha ny fanomanana ny ekipan'ny Fosa Juniors FC ny fandehanany miaro ny voninahim-pirenena amin'ny fiadinany amboaran'ny Afrika Isatarika izay ikatrohany amin'ny ekipan'ny AS Leopard Kenya eo amin'ny savaranonaminy. Tetsy ankilan'izay dia natao itilimin'ny mpanazatra Nicolas Dupuis ireo mpilalao mila ravinahitra aty amin'ny faritry Ranomasimbe Indiana ihany koa ity lalao ity. Sikaritra fa na dia ao anatin'ny fitoam-pialatsasatra azy ireto mpilalao Malagasy any ivelany reto dia mbola nampiseho ny fahaiza-manaony. Tao amin'ny vodilarana aloha dia hita mirafitra tsara ny fiarahany Mamy Gervais Saint-Pierre La Réunion François Saint-Suzanne La Réunion Cédire Saint-Pierre La Réunion napinitra ekefany Jimmy Koundé sy Bota ny andro ny tsatokazo. Teo mirakiraka indray dia navita ny aro sy nanosika fanafiana trany ridina mpilalao-ny Saint-Suzanne La Réunion Yando Manuel Tsoha milalao amin'ny Sainte-Marie La Réunion Tigana Red Star Seychelles Asmanina Jeanne d'Arc La Réunion. Mango fotsiny ny faiza miaraka i Gladson sy Fabrice mpilalao amin'ny Sainte-Marie La Réunion napiny Coq mpilalao amin'ny Red Star Seychelles. Inona ary fa hampitsiry ny hevitry ny mpanazatra amin'ny fandrafetana ny Barea ny fahitana ny mpilalao eto toerana miampy ireo mpilalao avy atsy amin'ny nosy ravavy nandritra ny fandalovany teto toerana.